Miraba ny fiangonana manonona aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Korintianina faharoa toko fahaenina ry havana. Korintianina faharoa toko fahaenina. Ny andininy fa efatra amby folo sy ny fahafito amby folo. Efatra amby folo sy fito amby folo. Fakitsika amin'ny anaran'i Jesosy zany. Aza mety asiana zioka tsy antonona anareo ikambanana amin'ny tsy mino. Fa inona no iraisan'ny fahamarinana sy ny fahotana? Ary inona ny iombonan'ny mazava sy ny maizina? Fito amby folo. Koa mivoa eo amin'ny anareo ka misara aminy hoy Jehovah, ary aza manendry izay zavatra tsy madio, ary zaho te handray anareo. Amen. Manafatra antsika ny Tompo hoe manana amin'izay fahamarinana, na hoe mitomboa amin'ny fahamarinana eo anatrehako. Baiko zany ry havana. Ary azahoana manatanteraka an'izany a, dia arak'ilay andininy fa fito amby folo hoe misy zavatra ao tokony sarahana, misy zavatra ao tokony voana, tokony hialana. Baiko ny hoe koa mivoa eo amin'ny areo ka misara. Fanontaniana ry havana apetraky ny Tompo aminao amin'izao maraina izao dia hoe avy amin'ny toeraninona no tokony hivoanao, ary olona izy amin'ireo olona ifandraisanao ireo no tokony hisaranao. Misy mpitoroteny anankiray izay ry havana, mitoroteny momba n'ity Korintianina faharoa toko fahaenina ity. Dia ozy izy hoe misy olona ozy izy tokony hisarahantsika, misy toerana tokony hialantsika, misy olona tokony hisarahantsika, satria reny le karazana olona, ny karazana relation antsoina hoe relation toxique. Relation toxique. Toxique zany a, toxine zany a, poison zany. Misy relation toxique ry havana, satria manimba le olona fandray amin'iny relation toxique. Zay no lazain'ny soratra masina eto hoe efa nataony pastera mampiona tsara tamin'ny 10 minitra teo, aza mety asiana zioka tsy antonona anareo ikambanana amin'ny tsy mino. Ny relation toxique dia lasa toxique le izy, satria olona avelanao iray zioka aminao. Tsy ny olona rehetrarehetra eto tany akory ny hoe relation toxique, fa le olona zay hoe ho safidianao na apetraka iray zioka aminao. Zany hoe tena hoe hiara-dalana aminao, ary hiara-dalana akaiky isanandro. Ozy izy ny Tompo aminao hoe aza mety asiana zioka tsy atonona anareo. Zioka moa dia le amin'le omby reny, dia mamatotra le omby anankiroa mba azahoany miray lalana sy miara-dia. Aza mety asiana zioka tsy atonona, misara amin'ny relation toxique. Misara amin'ny relation toxique. Resaka relation toxique. Mivoa, misara. Jerentsika ny Deutéronomie 2:20. Deutéronomie 2:20 ny andininy fahafolo. Efa fahamarinana hatrany amin'ny testamenta taloha ry havana. Ile hoe
misy zioga tsy atonony misy zioga tsy atonony. Deutéronomie 2:20 amin'ny anaran'i Jesosy, aza mampikambana omby sy briky hiasa tany. Aza mampikambana omby sy briky hiasa tany. Amin'ny testamenta taloha io fa le eritreretra manakambana ny brika dia klasian'ny soratra masina, satria ny soratra masina nolazana zany to amin'ny testamenta taloha dia hoe klasiana biby maloto. Ka tsy mety raha ny omby zay biby azo ampiasainy, biby madio, akambanao ataonao raha izioga amin'ny biby maloto. Zay le foto-kevitra. Ary ny vokatry le fanakambanana andreo, satria tsy tokony akambana ny omby sy ny brika, dia hoe nareo iady nareo ifandratra. Zany ry havana le relation toxique. Zany le relation toxique zany. Manimba anao zany. Famono le olona manana relation toxique. Fandratra izy. Ary tsy fampandroso. Misy sehatra telo ry havana eo amin'ny fiarahamonina andiniana zay hoe relation toxique zay. Andiniana zay hoe zioga tsy antonona izay dia teneniny toko aza mety asiana zioga tsy atonony, aza mety asiana zioga tsy atonony. Ary na aza enao indray raha no mitady le zioga tsy atonony. Zay le zavatra. Sehatra voalohany ry havana. Ny sehatra voalohany dia ny sehatry ny fiarah-miasa sy ny fiarahamonina. Hoe aza mety asiana zioga, aza mitady associe, aza mitady mpiara-miasa zay tsy mino. Aza mitady associe, aza mitady mpiara-miasa zay le raha zioga. Raha ao amina orinasa ngezabe moa anao ka fantatrao le secrétaire na le directeur hoe ohatra zao tsy mino, tsy problème anao zany. Fa raha ianao amorona orinasa na ianao manana projet dia tsara be le projet. Pasteur eto ambavaka ty fa tsara be ty projet ty, saingy zao izy menakavy partenaire aloha dia tsisy mino e. Zay le zavatra. Ialao zany, mivoa amin'izany ry havanao, mivoa amin'izany. Ka le izy pasteur projet amina milliard zay vao nahita projet oatra zany, misara mivoa amin'izany ianao. Zany natao hoe mino ry havanao. Inona ny iraisan'ny famarinana amin'ny tsy mino? Misy tovolahy zay katekomeniko ry havana. Katekomena tato moa zany. Dia izy efa tany amin'ny efapolo taona ny tany vao nrotsaka katekomena. Satria izy efapolo taona vao nrotsaka katekomena dia teny tamin'ny fandresen-dahatra tanteraka mihitsy no nanaovany katekomena. Ary tena nafinaritra ny accompagner azy, ary tena ny accompagnena manokana, nanaova dinika manokana nandritra le taona na katekomena azy zay raha namany zay. Tena nafinaritra mihitsy. Dia taty-arina izy herintaona sa roa taona taorina ny voan'ny katekomena dia pasteur vonjeo aho. Dia fa misy inona ho aho? Tena tapidala-kalea. Efa za voaka katekomena iny dia nisy projet ngeza be zay. Tena nafinaritra le izy, haiko le izy, olona mahay daholo, manana traikefa amin'le izy daholo le izy. Nahita bailleur zay tamin'le izy. Fa zao izy zay tsy mbola nisy fotoana mihitsy mba hoe niara-mivavaka ho an'io projet io. Ary rano marina le associéko reo tsisy piditra am-piangonana. Fa zao ny tena nakivy aho izy. Zao ny tena nakivy aho. Mandroso le projet. Noho nefa tonga hoe hanao signature, misy étape isan-karazany. Tsy mety tanteraka mihitsy le signature pasteur. Tsy ahoana eo, tsy tanteraka le izy. Dia fa ahoana ho aho?
zokolo ny tantaraiko amin'ny pastery ao aminay eo olona efatra zay no associe ao de rehefa anao le signature miteny le bailleur andao raha anao signature de ozy izy le anankiray tsy mety io amin'ny zomahana tondronareo io de hoe fa ahoana ny tsy mety fotsiny io e maninona ny tsy mety nisy ny teny tamiko hoe tsy mety io andro io de hoe izy ay le pitaizan'le associé ny enanany ry havanao zany le relation toxique zany milaza aminao izy hoe ny volany zava-dehibe misy projet ty faneo ho any amin'ny mpanandro sy ny karazany tsy problème aminy ary mitaona anao ho any izy hoy ny tompo hoe misara amin'izany ry havanao mivoa amin'izany projet zany e fa toxique zany sehatra faharoa ry havana hoe tokony hisarahana tokony hivoahana de le eo amin'le fiarahamonina le mampinamana le olona atao hoe tena namana le olona ho atao hoe namana akaiky le olona ho atao hoe meilleur ami hialao ny relation toxique ry havanao hialao ny relation toxique ahoana moa no ahafantarana olona hoe tsy mino izy ry havana manomboka amin'ny abidiny finoana sy mipratika amin'ny fiangonana ry havana ny olona tsy mino tsy mba piditra am-piangonana afa-tsy amin'ny mariage afa-tsy amin'ny fandevenana tsy piditra am-piangonana izy ary tsy piditra am-piangonana izy ka rehefa miditra am-piangonana izy akoatra ny mariage sy ny fandevenana de raisiny hoe adidy mavesatra be zany mahakamo be zany ny olona mino ny olona makaty am-piangonana karaka ny tenin'ny Davida hoe tena faly ara hoy izy ireo tamiko hoe ndeha ho any an-trano zay faly izy tsy androny zay hoe akanisana ny am-piangonana ny alahady ary faly izy makaty am-piangonana ary araka ny salamy fahazady teny hoe manompo amin'ny fifaliana zany ny olona mino ry havanao zany ny olona mino eo ianaro tanora eo koa isika lehibe namana toksika ry havana relation toxique manapozina anao manimba anao zany hoe namana miteny hoe tolesy mba anao programme amin'ny lahady maraina de hoe ahoana efa elitsika izay tsy nanao kartine andao lesy fa misy championnat fampidiana akola eriananiny ery maraina sika de efa makany na andao lesy anao anina moto kely fa tsy makaty am-piangonana zay le izy ry havana zay le isarao zany olona zany hialao zany olona zany mivoa amin'izany fifandraisany zany de ozy izy le mpitoro-teny anankiray zay dikan'izany ve de avelo fotsiny izy de ahoana zany abandonnenao ve izy abandonnenao ve izy tsy abandonneny izy ry havanao tsy abandonneo izy fa zao raha hiaraka aminy ianao hovay mivotoatin-dresaka raha hiaraka aminy ianao hovay ny toerana fale raha hiaraka aminy ianao teneny hoe ndao aralesy mba hiara iangona amin'ny lahady fa rehefa tsy zay amitié toxique zany fifandraisana manapoizina manimba na finaritra témoignage na mpanompon'Andriamanitra tato hoe tantara ny fankahitana izy mivady izy de hoe zaho ozy izy engagé be ato am-piangonana mianatra be en semaine de lahady any zay ozy izy fomba afaka miona zany efa ozy izy manana engagement ty am-piangonana de zao nyteneniko taminy dao ajero any am-piangonana rehefa mirava de tonga taty le raha namana mijery an'le ankizy vavy de mahatratra toroteny izy tsy mahatratra tory fa mahatratra tsodrano izy de tiany be le tsodrano taty sotro fitiavana de lasa izy tonga lolo kely izy de lasa natratra toroteny de tiany be le toroteny taty sotro fitiavana
dia aveo izy a lasa nivavaka taty isotro fitiavana dia lasa mivady izy roa raha namana io katolika zany azonareo zay satria le raha le ankizy vavy a nyteny tamin'le namany hoe any am-piangona antsika fakahita ary avanao jereo zay ho namana jereo ary fotoana isafidiana n'izay namana fotoana isafidiana izay namana zany zao fotoana zao tsy miavony zany fa vonjyainy zany vonjy fanahy zany sehatra fahatelo tokony ialana ny relation toxique ary avana dia ny fanambadiana fanambadiana ialao a ny relation toxique rehefa nambady anao ialao ary io ry avanao raha mbola hoe misaina tsara ianao iny andika misaina tsara mbola tsy mitepy fitiavana ny fonao eo ianao na afaka mamantatra hoe ty relation toxique ary tsy tiako hovadiko ty na ray na reninjanako mbola tsy mitepy fitiavana fa rehefa mitepy fitiavana ianao dia zao nytenenao am'ray aman-dreny zao nytenenao am pastera zao nyteneny amin'ny olona mba mananatra izy tsara fanahy izy manaja izy ohatran'izao izy mba efa miasa izy mba azao dia izy zay ho izy tsy mino zay hoe dia taonareo probleme zany sika menakavy ry havana ialao zany relation toxique zany ry havana ialao zany misy olona ry havana manamarina ny tenin'ny soratra masina hoe le vady tsy mino iny no ny famindram-pony tompo manokana no ny famindram-pony tompo manokana dia tena hoe niovafo tao anatin'ny fanambadiana mais c'est l'exception qui confirme la règle aza manambady olona tsy mino hoe aza miray zioga amin'ny olona tsy atonina anao satria tsy mino ao anatin'ny zioga ny fanambadiana ry havanao anenenanao tongotra mantanana zany anenenanao a tongotra mantanana zany jerentsika ny lioka toko faha 1 fakitsika ny andininy fa 1 ry havana lioka 1 amin'ny anaran'i Jesosy fa iza moa aminareo zay ray raha angatana nyzany mofo no hanome azy vato ary angatany azan-drano no hanome azy menarana ho solony azan-drano le azan-drano ry havana dia hoe saritsika zanaky ny raintsika sarintsika mpino saritsika zanak'Andriamanitra menarana dia biby menarana dia sariny zanaky ny devoly ry havanao rehefa ijery zay hoe zioga ho apetrako aminao io nivo fanambadiana ianao azan-drano ianao hoe azan-drano ianao jereo tsara raha mbola tsy mitepy fitiavana ny fonao sao dia menarana no ataonao iray zioga aminao menarana mpanohitra ny tenin'Andriamanitra menarana mpaniratsiran'Andriamanitra menarana tsy manao loha laharana an'Andriamanitra anenenanao tongotra matanan'izany ialao mivoa amin'ny relation toxique verina amin'ny Korintiana 2:1 sika ry havana mamarana hoy izy andiny fa 7 hoe koa mivoa eo amin'ny ianareo ka misara aminy hoy Jehovah ary aza manendry zay zavatra tsy madio ary zao dia handray anareo za dia handray anareo misaotra ny tompony amin'ny olona zay marainy zany teny zany dia nanapa-kevitra hoe hiala hivoaka amin'ny relation toxique tondram-bavaka ny hafa fa mazava izy baiko le izy fa zao ry havana ny adin'ny olona indraindray enao miala
na misaraka ianao mivoaka ho aisanao be deaibe nge ny olona na olona tsy mivavaka ary miteny hoe ty relation toxique le relation toxique ange tsy teny avy ao amin'ny baiboly teny fampiasany psychologie sy ny karazany fa zao ny tombotsika de milaza hoe miala amin'ny relation toxique io makanisa any am'raina zay le izy fa izy handraya ana be deaibe ny olona mahafantatra hoe tokony hialato de mialato izy miravoravo tanana izy tsy atany tsy aparafara izy satria tsy fatany hoe miandry azy ny ray taka ny fiandrasana an'le zanakadala vo nahita azy tery lafitra tery le rainy de nidodina ny azakazaka namonjy an'le zanaka adala miverina ao an-trano rehefa niala tamin'ny fiainana toksika ry avana zay fa inona ny zavatra mitranga ry avana rehefa hoe mialato ianao ka tsy mahafantatra mazava hoe manapa-kevitra ny alato a satria ny raiko ny teny hoe miala mivoa eto ianao ary tsy janona ela eto ianao e tsy janona ela tsy atany tsy aparafara zany ianao verina mikorosofahana moramora any mifalitona sy ny tsy finoana sy ny fiainan-demony sy ny fiainana menarany ianao ry havanao lalàna ara-panazany tapaony hevitra angatao amin'ny tompo ry havanao angatao amin'ny tompo hoe iza marina na inona marina iza marina ny relation toksika ao amin'ny fiaina nefa mety efa mahazatra hatramin'ny taona maro associe namana no anaty fanambadiana moa mbola hafa fa nareo mbola tsy tafiditra ao no afarana de angatao amin'ny tompo hoe tompo ameo any saina misikina anapahako ialako amin'ny relation io fa te hanatona anao amin'izay a te hiverina aminao amin'izay a fa fantatro fa ray ty ay ianao ary asoa no itenenanao hoe misara amin'io mivoa amin'io asoa ianao e asoa no itenenanao an'izany tapony hevitra ry havanao tapony hevitra ary tapony hevitra hoe Andriamanitra manaika an'izay programanao ho azy zanakao a manomboka an'io fa ianao rery no asambatra ampitoetra amin'ny fiadanana ary mihany fifaliany lanitra ao aminareo ny fahasoavan'ny tompo amen